Miarabantsika tsirairay amindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofonaina sika amin'ity alatsinainy ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola manana ny fahafahana andray ny fahasoavany mbola anderatsika any amin'izany nefa dia hivavaka isika itomba Andriamanitra mbola velom-pisaoranao izay nohony amin'ny tompon'andro sy ny tompo-taona izay omenao anainio ampio izay mba hahinararoatra an'izany ahafahanay mifandray aminao sy mahafantatra anao ary koa mandray ny fahasoavanao aminaran'i Jesosy amen. Raha teny mofonaina antsika androany dia manao hoe ny fomba fiasan'ny finoana. Ilay amin'ny Galatiana 5:5 manao hoe fa ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Amen. Nasehon'i Kristy nabe ny fitiavana antsika tamin'ny nanoloran'ny ainy mba tsy ho faty eo amin'ny fahotana manko tsika. Raha kolokolointsika ao am-po izany fitiavan'Andriamanitra izany dia manamafy sy mampatanjaka ny firaisantsika amin'ireo izay manana finoana toy ny antsika. Manamafy ny fitiavantsika ny Kristy ny fanamafisana ny fitiavantsika ireo rahalahy sy ny anabavintsika. Izany fitsipiky ny fitiavan'Andriamanitra sy ireo nanoloran'i Kristy ny ainy izany dia tokony ho velombelom'ny fanahy masina ary ho amafisy ny fitiavan'ny mpirahalahy sy ny fahamoram-panahy. Io firaisana io izay mampifamatotra ny fo dia tsy vokatry ny fihetseham-po fa avy amin'ny fitsipika maso ny tena. Miasa amin'ny fitiavana, miasa amin'ny finoana ary manadio ny fanahy amin'ny fitiavan-tena rehetra. Amin'izany dia tanteraka ao amin'ny fitiavana ny fanahy. Ary satria efa nandray fahasoavana sy famindrapo tamin'ny alalan'ny raso-saribidin'i Kristy isika, ahoana moa no tsy ahaizantsika maneho fahalemem-panahy sy famindrapo ihany koa e? Ny finoanan'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenantsika manokana, ilay mamela ny fahotantsika, ilay mamela ny helontsika no aroson'ny Isaia 5:20. Ao no iresahana momba an'ireo vokatry ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana sy manadio ny fo ho afaka amin'ny fitiavan-tena. Tsy izao va no fifadiana izay kasitrahako dia ny hamany fatoran'ny faharatsiana sy hanaboraka ny fehin'ny zioka sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra. Moa tsy ny izaran'ny mofona ho haninona va sy ny ampiatran'ny oro-manjenjena ary mba hanafianao izay hitanao matanjaka ka tsy hirimbelona amin'ny namanao ianao? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho lohalalanao ary ny voninahitry Jehova ho vodilalanao ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva satria hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny sahavoton'andro ianao sy ho tahaka ny loharan'ny bohiboka izay tsy mety rehetra. Amen. Vavaka isika, irenay tokoa izany Tompo ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ampio izay tomba ampinoana ka ahafahanay maneho ihany koa ny vokatry ny finoanay ianao amin'ny mpiara-belonanay rehetra. Hanananay fahamoram-po, hanananay fahalemem-panahy ary ihany koa ahafahanay mamindra fo amin'ny hafa. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.